Taorian'ny fitsidihana foto-drafitr'asan'ny Dabarato Mahabo, ny toditony azo ny Beloa-Sirzibe nandray ny minisitra fambolena Jamindo Gaetan, fitsidihana nifantoka tamin'ny fitadiavana vahaolana manoloana ireo olana tantsaha mikasika ny vidim-boanjo izay mbola manodidina ny 700 ka hatramin'ny 100,000 ariary. Matiantoka tanteraka ireo mpamokatra manoloan'izany, kendrena ny hanamora ny fivezivezen'ny vokatra sy hampiaina ny tsangana mivarotra mba ahazoana ireo tantsaha vidiny mirary. Ho amafisina ny fandaminana ny tantsaha sy ny mpisehatra mba hanatsarana ny fifampirarahana sy ny fiaraha-miasa, ho tadiavina ny tsena vaovao sy hatsaraina ny kalitaon'ny vokatra mba hampitombo ny lanjan'ny voanjo eny an-tsena. Betsaka ny hevitra tsara voaray teto, tafiditra tamin'izany ny fanatsarana ny vidin'ny voanjo, tafiditra tamin'izany ny fanatsarana ny kalitao, tafiditra tamin'izany ny fisitrahana an'ireo fitaovam-pamokarana rehetra, ary tafiditra tamin'izany ihany koa ny fangatahan'ireo tantsaha ireo mba hampitomboana ny isan'ny tompon'andraikitra eo amin'ny sehatry ny famokarana aty amin'ny distrika sy any amin'ny commune. Nisy moa ny nafahana nitondra valiteny sy vahaolana mivantana, misy ihany kosa ny mbola hitadiavam-bahaolana miaraka ary tohizana ny fanatsarana an'ity sy ampiarina ty, indrindra fa eo amin'ny resaka famondrona an'ireo tantsaha ao anatina coopérative, ny fametrahana ihany koa ny groupement izay ahafahan'ireo sokajy ny mpisehatra rehetra miaraka mifanakalo hevitra sy mifanohana. Tafiditra amin'izany ny mpamboly, tafiditra amin'izany ny mpanangom-bokatra, ny mpitatitra, tafiditra amin'izany ihany koa ny mpanondrana ary ny fanjakana moa tsy adino ao anatin'izay. Nisy ihany koa moa ny fampitaovana ho fanohanana ireo tantsaha toy ny fitaovana hoenty miady amin'ny bibikely mpanimba-voly, bisikileta hanamora ny fivezivezen'izy ireo sy ny asa famokarana. Nisy moa ny fitsidihana trano efa taorian'ny fihaonana tamin'ireo tantsaha. Sy miavaka no atolotra ireo kandida copie collège découverte Tondrondava ho an'ireo mpanorona ny rahampitso 7 aprily ao amin'ny sable Baravaradrova, efa samy nanomana avokoa mantsy izy ireo. Anao le fitiana pitsika inamba boaio ainoloza nataonao namba bolaza anao le fitiana. Niatrika ny fivoriana fandaminana farany mialohan'ny seho izy ireo ny omaly niakatsehatra sahady. Azy ireo omaly avokoa ny toromarika rehetra halavo rary ny fotoana rahampitso, fotoan-dehibe satria amin'io ihany koa ny nanapahana ny mofomamy ho fankalazana ny 720 taona ny TV+ Madagasikara. Tongava maro re. Olana goavana sedrain'ireo tantsaha tsy fampindrano noho ny olana ara-teknika amin'ny tohadrano Dabara izay manakana ny famokarana. Tohadrano izay isan'ny foto-drafitr'asa lehibe ho an'ny famokarana vary eto Madagasikara, mahatratra 2,1 hektara eo ary manampy mivantana ny tokantrano mpamokatra maherin'ny 4,000 ato amin'ny distrikany Mahabo sy Morondava. Atao vaindohan-draharaha araka izany ny famahany olana io amin'ny alalan'ny fanomboana sy ny fanavaozana aingana ny tohadrano. Ny vahaolana lavitrezaka dia efa fandiniana azy isika, ary ny kajy rehetra sy ny fandiniana rehetra fanadihadiana dia efa ataon'ny teknisiana amin'izao fotoana izao. Izany aty izany nefa dia misy ny vahaolana foezaka izay iarahantsika manao ny asa fanarenana maika ny tambadrotra ny rano mba ahafahantsika mahazo rano bebe kokoa. Amin'ny fotoana ity ihany dia efa ho atomboka izay asa izay, ka izay asa ho atao eo dia iarahantsika mamaritra azy miaraka amin'ireo teknisiana amin'ny ministera. Tsy hijanona amin'izay nefa nisika fa hanoya ny asa fanarenana goavana an'ity barage ity, ka amin'izay fotoana izay dia isy ny asa lehibe izay hanarenana tanteraka ny barage sy ny tambajotran-drano izay misy eto. Ty Dabara ty moa dia haitsika fa mamelona ny distrikany Mahabo sy Morondava manontolo, ka dia zay zany no angatahan'ny vahoaka mba ny hanarenana azy. Efa faly zay na heno hoe hisy fanarenana ho atao atoato, ka dia angatahanay zany mba hanarenana azy io tokoa fa
efa manomboka tsy maharaka izy io noho ny fampidrafitrasa efa miasima ka dia misaotra mialoha monsieur le ministre amin'izay finiavana izay hoentinareo hanarina an'io dabara zay koa tsika vahoaka mila miaritsika tsika latapa rano amin'ny fagnamboara fa hahasoatsika zay fa tsy hoe nagnino rano tapahako agnatin'ny 2 vola 3 vola noho ny fagnamboara zay dia vidim-boka tsy tena ambany satria laha hivily raha raiky laha agny amin'ny 100 kapaoko vo mahazo raha ka izay no anaovanay antsoavo aminareo mpitondra agny ambony agny mba henteo koa zahay fa tsy agny alakalaotra mbatondra zaka avao no anaovanay hoe misy fanjakana mividy vokatra tsaiko amin'ny alalany SPM sa ino angamba izy mba alefaso aminay aty koa zay le tiany vahoaka pitaina ny eo namivantana tamin'ireo tantsatao mabo sy bedimaky ny ministry ny fambolena nanamafy ny politika mpanjakana momba ny fiandrianam-pirenena ara-tsakafo sy ny fanamafisana ny foto-drafitrasa famokarana mampafantatra ihany koa ny fanomboan'ny fandaharan'asa dabara 2024 mifototra amin'ny fanarenana ny rafitra hidrolika sy ny fanavaozana ny tohadrano sy ny lakan-drano mba hanatsarana ny fivezivezen-drano tetika asa atoanan'ny teti-bola ho an'ny fampiasam-bola mpanjakana 2024 miendrika famisaviana sy famotehana ny mpanjifa ny fivarotana entana lany daty antony goavana mahasarotany avy eo an'ireo fitalavam-patra mivarotra sy ny fanjifana eto Menabe entitra araka izany ny fanarahamaso atao tranombarotra lehibe iray no nahitana entana maro lany daty teto Morondava ny farany herinandro teo ny fidirana fotony amin'ny fitserena entana lany daty eto Morondava moa zany dia isan-kerinandro efa safa ataony eto anivo amin'ny fitalevam-paritra ny varotra sy ny fanjifana raha nidana ifotony tsirika ny teny kianja ny tenako niaraka tamin'ireo ekipa dia nahatratra izay entana lany daty sy tsy manaraka fenitra maromaro ihany ny atotanisa ny quantité hitanay tamin'izany fangaro ao ny savony couche bébé menaka jus amin'ny tavoahangy reny efa tonga dia nanaovana ny procédure mifanaraka amin'izany moa ireo entan'ireo ny kiazana avy hatrany dia mbola manohy ny procédure manaraka dia misy zany sazy hiatra amin'izy ireny lamandy aoriana ny fanaovana ny procédure ny atao taratasy rehetrarehetra izay alefa any amin'ny foibe moa dia ny any manapaka ny sazy ny lamandy izay ampiarina amin'ireny mpivarotra entana lany daty tratra ireny izay rehefa miezaka foana teo aloha moa zany manentana manafangaro mihitsy zany hoe indraindray eny am-pamongady indraindray ny ampanjinjara miasa manaitra ny mpanjifa rehetra samy anaramaso ny kalitaon'ny entana indrindra ny daty misoratra amin'ny fonony ireny entana jifaina ireny moa ny eo anivo fitalavam-patry ny varotra sy ny fanjifana Menabe teraka olana betsaka ary miafarany amin'ny fitsarana matetika ny fifalanana amin'ny adotany mandapirovy izany ny fitarainana maro nataony vahoaka tamin'ny fandalovan'ny ministry ny fitsarana teto Morondava mba ahazoana ireo hevitra avy amin'ny ankolafo maro entina hanatsarana io sehatra io dia nisy ny fankakevitra isamparitra natao hevitra maro no azo teo fa ny azo tsoahana navalako akon'izany dia misy reto tanysena manaraka reto anisan'izany ohatra ny fanamafisana ny fiarah-miasa ny vondrom-bahoaka fitaraparitra sy ny fanjakana indrindra ny tantsoroka mifampiarina avy ny drafim-panajariany ireny ao ny fandrana tokony apetraka ihany koa zany ny fandrana araka ny tokony izy ny birao ny sampandraraha rehetra ary ny fampitombona ny fitaovana fototra any amin'ny faritra hitarina sy ampitombona ny fanaovana ny tranomora isam-paritra ary atao mirary zany mba ho an'ny daholobe dia mifanaraka amin'izay dia fampiarana ny lalàna efa voatondro amin'ny fanorinana rehetra sekena ny fampiarana ny baila fiteotika sy 20 taona dia tokony tsy atao itsony iny
fa araka ny tapaka teo dia tokony ahena ho 5 zany ary azo avozona araka ny tombontsoan'ny vahoaka eny fotony atao mifanaraka amin'ny tombontsoan'ny vahoaka eny fotony zany. Mikasika ny ady tany dia tapaka atao ihany koa hoe atsangana ny comité de sage isaky ny commune andrindra ny ady tany melony ampiakarana azy eny amin'ny tribunaly. Ny comité de sage io zany mapetraka isaky ny commune melony ampiakarana azy amin'ny tribunaly. Ampitomboana ny isan'ny mpiasa amin'ny fananantany sy ny fandrefesantany ary ny fanazavina ny tany ary asina recyclage matetika. Amafisina ary asina fanarahamaso akaiky ny ady amin'ny kolikoly sy ny gaboraraka amin'ireo sampanaraha-panjakana rehetra ireo na ao amin'ny fananantany zany na amin'ny fandrefesantany na any amin'ny birao fotony fananantany na eny amin'ny commune rehetra sy ny birao-panjakana. Tokony asina rafitra fanarahamaso ny sampanaraha fananantany sy ny fandrefesantany ary ny fanazavina ny tany fa tsy tokony mapetraka fotsiny ny fanjakana manarahamaso azy. Fanagasiana ny taratasy rehetra amin'ny fikarakarana ny taratasy tany zany. Fanamorana ny dingana rano rehetra amin'ny taratasy tany ary atao morary zany arak'izay azo atao. Ireo zany amin'ny ankapobeny no azo tsoahana atao anatin'izay fakakevitra ny roa andro zay teo amin'ny ireo ray aman-dreny sy ireo fikambanana samihafa tokony mpanjakana natao tamin'ny alakamisy ary ny androany kosa dia tamin'ny tanora dia prévu ihany koa ny isan'ny mivoaka tamin'izany. Ny aorian'izao dia ny fandravonana izao hevitra rehetra zao ny fandravonana izany ho atao tahirikevitra ary hoentina indray hiatrika ny atrikasa-pirenena atrikasa nasionaly zany na ny assise nationale atao any Antananarivo amin'ny volana Mei na volana Jona. Nahatra 2 andro ny fakan-kevitra isam-patra momba ny fananantany sy ny fanajariana ny tany ary ny toeram-pinenana teto Morondava. Anisan'ny commune afaka amin'ny fangerena Kalamanjana ny commune ambanivohitry Tsaravary amin'izao. Vokatry ny tantsorika maro lafy noentiny tetikasa diotafa iarana amin'ny UNICEF izay vatsiny ny firenena norvégiane miara-miasa amin'ireo vondrom-panoana 12 eny fotony tetikasa akanisy ny hetsika kokambo event hoentina manao tombana hijerena ny lisoka ahafana manatsara ny tantsorika sy ahafana manao ihany koa ny drafitrasa amin'ny volana manaraka. Etsika maro no tanterana nandritra izany tamin'ny lalan'ny faninanana nandraisan'ireo vondrom-panoana 12 ireo anjara naseho tamin'ny alalan'ny tranoeva izany fifaninanana izany. Iny zany dia nentina nanombanana mba hidirana any amin'ny fampivoarana koa hijerena ny lesoka hoe inona ny lesoka tokony mbola ho tantsorika ho ataon'ny ekipan'ny SAFEFJKM ety fotony sy ny ekipan'ny SAFEFJKM Ray Manontolo aty Mananjary mba entina hanatsarana indrindra mbola misy ny zavatra hatsaraina eo amin'ny lafiny fikarakarana izany sakafo maroloka, sakafo mivaova, sakafo ara-pahasalamana izay dia eo koa ny resaka fahadiovana zany amin'izay fikarakarana izay dia entina hanatsarana an'iny zany mitombana sy ny nanaovana ny fisidinan'ny trano evy izay notsaraina teo anivon'ny ministeran'ny rano teo anivon'ny ORN dia teo anivon'ny fahasalamana indrindrindrindra teo anivon'ny commune zany dia aveo mamoaka ilay noty mba entina hanaovana ny drafitrasa manaraka amin'ny volana manaraka. Na dia efa afaka tamin'ny fangerena Kalamanjana azy ny commune ambanivohitry Tsaravary dia tanjona kosa ny ananany tokantrano tsirairay Gabone. Tena nahita tombony betsaka tokoa izay ato amin'ny commune ambanivohitry Tsaravary amin'ny fialanan'ny fangerena Kalamanjana. Satria taloha zao vao miala kely ny tanàna anao dia fa sy tamin'ny fofo fa amin'izao zany hatramin'ny ampisy ny diotafa dia misy ny fanentanana sy fampianarana izay iarahana amin'ny teknisiana alefan'izy ireo dia akamaroan'ny vahoaka dia navita lavapiringa izay manaraka ny fomba nampianaran'ny zareo mba iarovana amin'ny lalitra mivezivezy iarovana amin'ny valagnaretina. Loka maro no nozaraina ho an'ireo mpandray anjara tamin'ity etsika kokambo event ity izay notanterana tao Tsaravary ny 13 aprily 2024 teo. Anisan'ny faritra manana olana betsaka amin'ny raharano-tany ny faritra Vadivavy ary tsy latsaky ny 10 isanandro ireo fitarainana voaray eny anivo ny birao ny fitalevam-patry ny fanajariana ny tany Vadivavy. Isan'izany ny resaka adilova, ny tany domanial, ny tany nationalisé ary ny tany misoratra amin'ny commune nefa hipetrahan'olona.
mba ho famany ireo olana ireo sy mba hiadanany taranaka amin'ny taniny any aoriana no antony sy ny fankakevitra regionaly makasika ny fananantany hoentina manova rafitra sy lalàna ifandraika amin'ny toejava-misy isam-paritra. Amin'ny Tsikato zany tena misy olana maro be, tena misy olana indrindra fa satria taty no vazaha tena nipetraky fantasika fa misy ety tena Sanjose misy tena maro, misy titre maro be regny nefa zany misy olona mipetraka aminazy sy misy lalamina zay zao efa izy tafony tagny Ranomafanjo tamin'izay tampaka zao tagny tampaka nisy nandora ministre ny tany ny titre 506 eo zay amin'ny 68 hectare no mena ny vahoaky tagny satria efa nisy vahoaky mipetraka aminazy nefa izy tany amin'ny province izy ka timo zany mandeha kelikely karakara an'izay fa sy fitandraika mandeha zay aby na tonga tifankakevitra ty hoe ino hevitra sika anaovana an'izay raha izay satria rasika fo zao ohatra hoe atanarivo fosy manao anazy mety sy fanaraka amintsika ty fa sika timo zany afantrany problème sika ty dia afaka anaovasika zay ty zay no entina ambony agny andeminana anazy. Naritra roa andro ity fankakevitra regionaly ity ka ny andro voalohany no nakana ny hevitra ireo manam-pahefana sy ireo olobe ary ny andro faharoa kosa nakana ny hevitra ireo tanora. Aroso any amin'ny fankakevitra nasionaly ny hevitra voangina nandritra izany raha ny fanazavana hatrany. Ataory ny fananganana ny mpanjaka Banigosta izay mitondra ny tragnobe ny Zafindenarivo Avaratra dia ny mpanjaka hitondra ny tragnobe Zafindenarivo Atsimbo ao Tsaravary indray no natsangana ny zoma 14 aprily teo dia ny mpanjaka Ravonstery na Iabany Natasha. Fomba fanao amin'ny foko tambahoaka rehefa misy fananganana mpanjaka sy fagnosenina toy izao ny mitondra tangalavoangy na tsodrano ireo nasaina ka isan'ny tonga nanaritra izany ny mpiara-miasa ministry ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana Maître Koko. Materana tangalavoangy ny mpanjaka izay nanosy sady fananganana mpanjaka Koko. Izahay zany solitenany ministre ny Trifopy eo koa Parisrano tena de délégation zany dia eo koa moa zany zanaka ambandolo ny conseil spécial tena maraparany zany adiditsy andraikitra maro amin'izy roa dia sy afaka izy fa zahay no solitena anatina ny nanao ny adiditra ty dia ny afaka ny mpanjaka koa moa zany dia olava izay izy dia olava zana dia anoko anazy koa zany sy antenazy ny vahoaka zay mety. Itony ihany koa dia mipodika amin'ny ministre misaotra anao monsieur le ministre ny fonction publique satria manana ekipa mahay ianao tonga eto aminay nagnome voninahitra ny fagnamasina sy fanandratana ny masina mpanjaka izao angataina dia mba olava tombonandro mitoerana anao avita nasaka sendapiny ny asa napetraka. Olo manakaja maro no tonga nanome voninahitra ny ity lanonana fananganana ny mpanjaka Ravonstery na Iabany Natasha ity izay nifanindran-dalana tamin'ny fagnoseny tragnobe Zafindenarivo Atsimbo ihany koa. Betsaka amin'ireo marary sy tonga eny anivon'ny hôpitaly be ny Mananjary no misedra fasairanana amin'ny fividianana fitaovana ilaina mandritra ny fitsaboana ankoatra ny vidim-panafody. Noho ny fahatsapana izany fasairanana izany indrindra no nahatonga nyity fikambanana mpanao asa soa iray izay ivondronan'ireo zanaky ny faritra vadivavy eto an-toerana sy monina any ivelany nanolotra fitaovana maro ho fanampiana an'ireo marary tena sahirana. Fitaovana toy ny fanatazana maloto ho an'ireo marary tsy afametsika, ireo mamany lava ary ireo nandalo fandidiana ka mila izany sy fitaovana maro samihafa. Vandaag, we komen hier in het grote ziekenhuis hier in Mananjary, Madagaskar. En alle donatie van Bloesom Dronton zijn hier heel veel. En wij allemaal bedanken, hartelijk bedankt voor jullie donatie. Alles zijn goed gekomen. Bedankt, Bloesom Dronton, Nederland. Vao nitsangana vao tsy ela ity fikambanana ity kanefa dia efa manao an'izao dingana izao isantarana ny zay fandraisana andraikitra ato anatin'ny fatovavy zay misy androsy varika Mananjary fanadina efa nisy ezaka natao tamin'ny fanampiana mpiarabelona zay tsy miarany tsy fahasalamana kanefa indrisy moa ndosy ny fahafatesany ihany le olona fa nandray anjara betsaka tamin'izany ny fikambanana
androany ihany koa dia manolotra an'ireto fitaovana maromaro izay hitany namana mipetraka any ivelany ho atolotra ho an'ny hôpitaly Ben'ny Mananjara izay itongavan'ireo marary izay tsy maintsy evakena moa zany avy amin'ny distrika hafa. Manampibetsaka ny hôpitaly Ben'ny Mananjara ny tolo-tanana toy izao. Mananjara tsy tiky ny centre référence régional eto mi zany tiky ny mandray ny distrika telo eto zay zany dia akasitrahananareo tsy manadino anay dia ezanay zany mba tena olona mitady anazy no ahazo isitraka amin'ireo dia amin'izay nareo koa sady hitanareo io izy dia amin'izay koa nareo mazoto foana mampianay raha misy hafa koa afaka manampy hitany mazava zany fampiasana azy. Fampisehoana aram-pilazantsara lehibe izay nataon'ny Tarka les Adelines tato amin'ny kianja malalaky ny Jardin de la Mer Toliara ny omaly alahady. Iboka olona tanteraka ny kianjan'ny Jardin de la Mer ary marobe ireo olona namaly antso ny Tarka les Adelines. Fotoana lehibe iray fampisehoana aram-pilazantsara fiderana fizarana pahasoavana ho an'ny vahoaka ny Toliara izay nataon'ny Tarka les Adelines ary notsoniny ireo fiangonana namana RFI ny groupe ny CAS Yorship sy Tarka Team JS na ny Jesosy Solution. Raha fandraisan'ny vahoaka ny Toliara ny CAS sy ny les Adelines moa zany indrindra dia tena hitanay hoe tena mahafinaritra satria tonga maro be ny vahoaka androany dia afaka minitra vitsivitsy ao zay dia anomboka ny fiderana. Tsy ny vahoaka kristianina ihany zany no tanjona ao anatin'izao fa tena hoe iantso an'ireo olona rehetra amin'ny alalan'ny fiderana sy ny vavaka ho atao eto androany mba handray an'izany fahasoavan'Andriamanitra zany. Dia manentana antsika rehetra vahoaka ny Toliara misaotra antsika rehetra tonga marobe androany dia mbola hoavy zay amin'ny taona ity tokony mbola hisetsika lehibe ho ataonay eto Toliara dia manentana antsika ny tokantrano any zay tsy afaka tonga androany miomana tongava amin'ny fotoana manaraka fa mbola ataonay mafana kokoa izy. Sesy ny fangatana ny hamoana ny colonel Rabezul ny herinandro lasa teo. Ireo ray mandreny ao ny fokotany mahavatsy faharoa indray no nangataka ny hanotsorana azy ny sabotsy 20 aprily 2024 teo. Izay fokon'olona eto mahavatsy 2 dia manao zao fanambarana zao no miantony fitiavanay ny ray amandreninay colonel Rabezul. Aminao Andriamatoa filohan'ny fanavaozana no anaovanay zao fanambarana zao aty aminao satria ianao no filohan'ny tantana ny malagasy. Ka noho izany dia mino sy mahatoky Andriamatoa filoha fanavaozana fa henao zao fitarainana vahoaka eto mahavatsy 2 izao. Io colonel Rabezul io ny olobe piahy anay eto Toliara na akaratsiana zany na hasoavana dia eo akaikinay mandrakariva ny tenany koa mba mangataka aminao zahay ny mba hamelanao azy mody aty aminay aty Toliara. Mino sy mahatoky zahay fa hohenonao izao fitarainana zao koa dia manantena fahatsoram-ponao izahay fokon'olona eto mahavatsy 2 eto Toliara. Misaotra mailao tompoko Andriamatoa Mikael Randrianiriny filohan'ny fanavaozana. Ankoatra ny fangatana nataon'ireo ray aman-dreny dia nivoaka tamin'ny fahanginana ihany koa ny mpikambana ao amin'ny tiako Madagasikara eto Toliara. Nangataka ny mahamohana ny colonel Rabezul filohan'ny KMMR Team Toliara. Zahay mpikambana ato amin'ny tiako Madagasikara eto Toliara dia manao zao fanambarana zao noho ny fanamborana any Andriamatoa Rabezul dia mijoro zahay mpiara-mitolonaminy mpiara-antoko aminy eto Toliara eto mba hanohana azy amin'izao zavatra mahazo azy zao. Marina eto fa iny ray aman-drenina iny iny mpitarika iny
dia olo manamaha izy azy raha eto Toliara no asianteny ka mangataka an-tanandroa mba hanotsorana na hanafahana any Andriamatora Bezile mba hiverina aty an-tany fa tena mikolay ny vahoaka ny Toliara amin'izao fanamborana azy izao. Tsara marina eto fa ny antoko tiako Madagasikara mbola tsy miala fa mbola manohana any fanakana fanaovaozana ka mangataka zay tompoko ny hanamorana izao zava-misy izao. Saotra to. Raha tsy ivina moa dia nalay ny tanjon'ny filaminana ny talata 1 aprily 2024 teo ny colonel Rabezule. Nozaraina tamin'ny zoma lasa teo ny lokan'ireo telo nahazo tamin'ny fifaninanana tanàna madio izay nokarakara ny fikambanana iray eto Toliara. Loka mitetinareo tapitsisa ariary no azon'ny voalohany raha toaka ray tapitsisa sy 5 hetsy ariary ny loka azon'ny faharoa. Iray tapitsisa ariary kosa no azon'ny laharana fahatelo. Nanomboanay azy dia rehefa nijery zany association eto an-tampon-tanàna Toliara dia mahita zahay zany fa mendrika kokoa ty tanànatsika ty raha hiroso amin'izay firosoana amin'izay fahadiovana zay zany. Ka nanapakevitra zany zahay nanao an'izay fifaninana zay satria midika fa ny madio dia lavitsy ny aretina zany. Ka zay nahatonga anay mandentana zany ny vahoaka ny Toliara mba samy hagnadio ny toeram-ponena ny tsirairaiky avy mba hialantsika amin'ny aretina isan-karazany zao misy zao aretina mpox zao mandeha agny ka hialantsika hiadiatsika amin'izay aretina isan-karazany zay nahatonga ny association nanao an'ity fifaninana ty ary tsy hijano eto ity fifaninana ity fa mbo misy koa ny 2e édition ka fa manentana antsika sahady zany mba hagnadio ny manodidina antsika sy ao agnaty tragnotsika ao mba hahafahantsika mandray anjara satria hitatsika androany fa nahazo loka ireo zay nandray anjara tamin'ity édition voalohany ty. Tragno malio sy tokotany madio eto an-tampon-tanàna ny Toliara. Fa misy ho ray volana zay nanomboan'ny fifaninanana io dia nisy ny fifantenana areo zay nahazo loka ka androany nanororana an'izay. Ny mpitsara moa dia nisy ny mpitsara tagnatin'ny association nanao an'le fifantenana miaraka amin'ny mpijery ny tambajotra isan-karazany dia izay no natambatra ary nagnome an'izay nahazo loka telo voalohany zay tafifaninanana tragno madio sy tokotany madio. Antoky ny fahasalamana, ny fahadiovana sy filaminan-tsaina, ny hetsika tanàna madio. Tsotra betsaka moa ny association nanomana sy nikarakara ny fifaninanana zao zay mba anisan'ny voafidy avao koa ary manentana koa antsika Toliara araka ny slogan hoe soty malio, tena soty koty malio satria raha malio tsika miainao anatin'ny fahasalamana tanàna madio zay mitondra lape ao agnatintsika ary mbola misy koa moa ny fifaninanana tahaka an'izao koa tao angamba fa potivety ny rano natsakaina dia manentana antsika mandrakariva ary misaotra ny mpikarakara ihany koa. Surtout fitombavaka fitsofandrano ny lakana sy ranomasina ary ireo mpandeha ndreky no natao ny tapany maraina ny sabotsy 5 aprily 2024 teo. Fitombavaka izay tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoana famarana ny jobily fankalazana ny fahafitopolo taona ny orenan'ny paroasy Notre Dame des Flots Mahavatsy. Ny ranomasina izay fototra fiveloman'ny kristianina ao amin'ny paroasy tonga marobe ireo kristianina nanosona ny fitombavaka teto amin'ny sisin-dranomasina. Ikatoy zany fankalaza ny famarana ny fahafitopolo tao ny paroasiny Mahavatsy Notre Dame des Flots. Zany hoe tamin'ny 1955 zao ny fomba fanaondreo isan-tao manamasina ny toeranomasina toy satria itoy zany maha Notre Dame des Flots a Notre Dame des Flots amin'ny gasy moa i apetrakan'izareo hoe mpanjaka vavy ny riaky Masina Maria. Ka zay raha zay fa elaela tsy nisiana fa tamin'ny fankalaza fahafitopolo tao toy dia mba nihetsefy zay raha zay hoe ndao tsika tanterahatsika zay fanao taloha zay. Zay zany natao dia teo moa ny asany mopera mahampirehitra azy tsodrano na teny amin'ny erikanserany
teroy natany anaty ranomasina teroy dia lasa misodrano ho an'ireo mpanjono ho an'ireo mpaminta iaby ireo mba hahita fiveloma ireo mba hahazo zay raha ilandreo anaty riaka egny ireo indrindra mba tsy ho tsadoza amin'ny iny ranomasina egny zay zany ny asan'ny fiangona lafa misy fankalazana manaraka ny roso tamin'ny fitrofandrano ny ranomasina fandaharam-potoana ka tena fivoan-dranomasina no natao ny fomba fanao toy izao ny zava-misy tany amin'ny fotoana nanomboa ny fiangonana mpanjaka vavy ny riaky ary izany no nitondrana ny anarany paroasy Mahavatsy eo ambany fiarovany Masina Maria mpanjaka vavy ny riaky. Araka ny tantara teo iny zany dia efa 70 taona lasa zay no niainana ny finoana teto amin'ity toerana ity ary nanaovana an'ireny fombafomba isan-karazany reny. Dia zahay koa ankehitriny kristianina amin'izao 2026 dia hiezaka hitory ny vaovao mahafaly amin'ireo olona rehetra izay nifanerasera aminay, indrindra moa fa paroasy Mahavatsy manokana dia anisany maro ireo kristianina anay miaina aty amin'ny fivelomana an-dranomasina. Dia zay no mahatonga anay mahafoy fotoana lehibe amin'ity tapany maraina ity mba haneo amin'ny vahoaka sy amin'ny kristianina rehetra an'izay fijoroana ho vavolombelona sy ny hery ny fivavahana, ny asy ny fivavahana, ka namerenanay indray tokoa an'ireny fombafomba isan-karazany reny hitsofana rano any mpiandriaka sy hitsofana rano ny ranomasina sy ny lakana sy ny sambo zay manodidina teto. Zay no antony nanaovanay an'izao fankalazana izao. Ary avy eo moa dia mbola mitohy dianay amerina indray andreny tantara ireny ny dia be zay natao namakivaky ny tanàna Namboroneuka ho tonga any amin'ny paroasy Mahavatsy mamarana anazy androany ary farananay amin'ny Soronamasina izao fankalazana izao mba entinay ambavaka ho totoza soamatsara ity fankalazana ny 70 taona ity ary hitondranay ambavaka ny kristianina rehetra izay miaraka aminay ato amin'ny paroasy Mahavatsy. Taoriny teny an-dranomasina dia niroso tamin'ny diabe fitrofandrano ny toerana nandalovana rehetra. Nisy ihany koa ny fotoam-bavaka izay natao teto amin'ny Arebus Mahavatsy izay akaiky ny trano vondro fiangonana voalohany tany amin'ny taona 1970 la mesa ny famaranana ny diabe masina natao. Efa aman-taonany maro no niaina tao anatin'ny fahasairana tanteraka ireo mponina amin'ny litoraly atsimon'ny Toliara iny noho ny fahasimbany Bac Fiavota izay mampitohy ny tanànan'ny Soalary Sud sy Saint-Augustin. Ankoatra ny fandaniana noho ny fiodian'ny fiara lavitra sy ny aratsian'ny lalana ihany koa dia tsy vitsy anisa ireo rendrika amin'ny lakana noho ny fiampitana. Miandrandra fanovana marina ary vonina ifanometanana amin'ny famahana ireo olana ireo ny mponina amin'ny litoraly atsimon'ny Toliara iny raha ny fanamariana avy amin'ny CRT na Cercle de Réflexion Togbetelo. Nitsidina tamin'ny maraina ny fitakina ny Bac vaovao mantoy Soalary Sud sy Saint-Augustin hialana amin'ny faty matetika eny an-dranomasina eny reny. Manaraka an'izay ny fanamboarana lalana avy eo Evety Toliara makany Saint-Augustin sy hatrany Soalary hatrany Androka. Objectif ponctuel limité dans le temps ny an'ny CRT maro ireo zavatra nataontsika tamin'ny maraina fa dia isaorana ilay tompo Andriamanitry-Jananahary indrindra ireo ray aman-dreny ato anatin'ny Togbetelo nanatotosan-tsagany sy andavany miaraka taminay ka dia tafita soamantsara izy amin'izao fotoana izao dia miantso ny zanaka ny litoraly rehetra hirahihina hampandroso ny tanàntsika io. Nanamarika ny fahiny taona nijoroany ny CRT eto Toliara ka nisy ny hetsika ara-tsosialy sy ny fakan-kevitra nandinihana manokana ny fampandrosoana haingana an'ireo kominina amin'ny litoraly atsimon'ny Toliara iny. Nampiakapeo ireo mponina ao animo maninday Toliara manoloana ny tsindrazolena sy ny disadisa amin'ny fananantany miharitra amin'izy ireo. Tonga eto zahay taranaky foko faloomby eto ankoronga miary sady no Befaname fa misy tanin-drazanay ato antimony elevazy ka hatragny animo izay nangatahany fanjakana fotoa
tamin'ny fotoa izay nanjanahan'ny vazaha ty tany ty colon mahajanjy zahay ny tany-mbahoaky izay zanahiny vazaha teo taloha iaby mimpoly amin'ny raza zay tompony nefa tsy ridraha zahay zay angatahanay anao mahafilohana anao fanavaozanao am'izao fotoana naniky zao fa alanay vahoaky taninay toy fa tsy homenay azy olony raiky zao ho tompony taninay toy zay angatahanay manomboka androany zahay mamono ahosy atoa zahay mamono aondry atoa zahay amy taninay ty mba handrambesanay mba hampanintsiky taranaka faloaomby aby mba tsy hampagnahinay am'izao fotoana naniky zao miantso ny tompon'andraikitra tandify izao raharaha izao ireto vahoaka ireto hijery ny tena marina ary andray fepetra mba hisoroana amin'ny fitarany zavorivory tsienkenay ena tsienkenay na ino hipoaky na ino hidona fa mimpoly vahoaky tany mbahoaky mimpoly vahoaka miangavy anao zahay ia ministerany aditany fa materitery zahay ato tany animo toy satria natao any maramila toy zay nampiatsy zahay tompony faloomby mianjy anao anjamatoa fagnavaozany sy ny toa ministra aditany mikaiky anao zahay jery zao ankaiky fa magnoriky dossier ao zahay fa laha toy any tsy jerevanareo ankaiky zahay tsy raha ialato laha tsy hitany marina taorin'ny tany amin'ny faritra Matsiatra ambony sy Vakinakaratra dia anjaran'ireo mpanao gazety miisa 520 mianadahy ato amin'ny faritra Itasy indray no nandray ny fiofanana momba ny ady amin'ny vaovao diso sy ny fiarovana ny mpanao gazety notariany ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Am'izao fotoana ny teknôlôjia vaovao sy ny fiazakazahana ny fanatotoloana ny faran'entantsaina izay voatr'olombelona amin'ny teny malagasy na atsotsika amin'ny teny frantsay hoe intelligence artificielle izao dia hita fa misy akany betsaka amin'ny asa fanaovana gazety. Nasongadina nandritra ny fiofanana fa na eo aza ny fivoarany teknôlôjia amin'izao fotoana izao dia zava-dehibe hatrany ny fanajana ireo fepetra sy fomba fiasa fototry ny mpanao gazety. Inona fa hoe mety sotratra ny fitetezana toy izao foana isaky izay matsiaro fa asa mety hoe azo atao ve manokatra karazana plateforme numérique anankiray eo anivonareo dia forme ohatra ahafahana mba manovonovo isanandro rehefa leraka manao papier sy ohatr'izany dia mba manova fa fiofanana kely sy ohatr'izay ahafahana mba mifampitafatafa mitsamitsika olombelona na dia eo aza ny any. Nototosaina teto amin'ny tranopokon'olona Miarinarivo ny zoma 24 avrily teo ny fiofanan'ireo mpanao gazety teto amin'ny faritra Itasy ka nahatonga sorotena avokoa ireo avy amin'ny distrika 3. Arakaraky ny mamaro ireo mpampiasa fitaovam-pitaterana aty amin'ny distrika Miarinarivo no ahina itombony ny lozam-pifamoivoizana noho ny tsy fananana fahazon-dalana amily sy tsy fahatombanana ny fiara. Azo atao anefa ny misoroka sy mamadika izany ho famoronana asa ho an'ny tanora hoy ny taleparitry ny fampianarana teknika sy fanofanana arakasa eto Itasy raha nanokatra ivitoeram-piofanana momba ny fikirakirana fiara eto amin'ny commune Analavory distrika Miarinarivo. Manomboka androany dia isy an'ity centre de formation professionnelle ity ety amin'ny faritra Analavory. Natao izy ity ampiroboroboana amin'ny faritra ka dia eto dia amin'ny anaran'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa no iarabana ianareo tompon'andraikitra rehetra eto amin'ny ivitoeram-piofanana. Arabaina ianareo na havita izao dingana izao satria voanomboka ny fiofanana. Fomba iray hiadina amin'ny tsy fananana asa ny fanatonana fiofanana aty anivon'ny commune fa tsy mivangongo any amin'ny renivohitry ny faritra rano fanazavana. Voalohany indrindra dia niady amin'ny tsy fananana asa indrindra ho an'ireo tanora fasinganako manokana ny tanora aty amin'ny faritra Itasy fampiofanana mba ny fampianarana mekanika moto sy ny fampianarana teny vahiny ny anglisy sy ny frantsay.
Naverimberindreo nandray anjara fitenenana teto fa tsy misy fampandrosoana raha tsy misy famoronana asa. Akoatra ny fitaizana ara-pinoana dia manampy ny vehivavy sitraka ny zony ny fiangonana katolika amin'ny alalan'ny fikambanam-behivavy izay mijoro isam-piangonana ary manana ny foibeny any Vatican hatramin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20. Ho fanatanterahana ny tanjon'izy ireo ary dia vehivavy katolika manodidina ny 500 avy amin'ireo diosesy manerana ny nosy no niatrika fionam-be nasionaly ny fivondronana ny fikambanam-behivavy eto Madagasikara natao teto Miarinarivo. Ny fameno tamin'ny dinika ara-panahy nandritra izany ny fampiofanana azy ireo momba ny asa fiarina hanatsarany ny tokantranony. Hanovozana ipanahy, hanovozana hery ihany koa ary hanamasina tena. Ny tena misongadina tao anatin'izay formation nataona tety izay resaka fitadiavam-bola zany na fikarakarana sakafo. Dia tao ihany koa ny resaka fanamboarana sarbo ekôlôjika. Izany hoe resaka fampiroboroboana ny vehivavy mba hanana asa ivelomana. Nandritra izany no nanentanana azy ireo mba ho vehivavy ny finoana hitondra fanantenana eny anivon'ny fiarahamonina. Masoava Andriamanitra izany isaona filiazy ary zakatafatriazany ny fahasoava mba amory aza anany amin'ny sirapontokoa ka matanteraka ilay nohevitra entina mankalaza zao filambe zao hoe ireo vehivavy finoana hitondra fanantenana sy fianarana ary isika mianakavy ihany koa no ny bateny izay maistika dia antsonandreo aminy zany iaina zany finoana zany ary hitondra fanantenana sy fianarana ho an'izao tontolo izao. Nanomboka ny 13 avrily teo ary nofaranana teto amin'ny katedraly Kristy Mpanjaka Miarinarivo ny alahady 15 avrily ny fionam-be nasionaly ny vehivavy katolika eto Madagasikara sady fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho azy ireo. Notarian'ireo tompon'andraikitry ny fiangonana ary notronindreo manam-pahefana ara-panjakana eto amin'ny faritra Itasy. Komuna efatra ty ambadiky Manangana, Tatamalaza, Sonakambana, Betsimisitra ary Miarinavaratra ato anatin'ny distrikan'ny Fandriana faritra Moromani no misitraka fototra-afitrasa brigady ny gendarmerie pirenenina. Fototra-afitrasa lehibe sy goavana hoy ny délégué misana gendarmerie pirenenina izay miara-dalana amin'ny fampandrosoana. Ny saorany manokana ny Dr Rakotomalala Edmond ny amin'ny fanolorana ity fototra-afitrasa ity ho an'ny gendarmerie pirenenina noho ny fitiavan-tanindrazana izay ikilasina azy olomanga-pirenena. Zany noho ny fitavan-tanindrazana, ny fitavanantsika mpiara-belona ary ny gendarmeria ka narafo vola amin'ny karena ary naneho tsy nandany ny heritsangany rehetra ka nahatsangana izao toby ho an'ny zandary izao. Raha izay zavatra vitan'izay dia azo kilasina izy olomanga eto firenena satria nampiseho izany fitiavana amin'ny tanindrazana izany ary fitiavana firenena ihany koa. Manome lanja ireo commune eny anivon'ny tontolo ambanivohitra ny fototra-afitrasa toy izao ho ny lehiben'ny faritra Moromani ary koa ahafahan'ny vahoaka misitraka fampandrosoana. Fampandrosoana dia ao anatiny ny fandriampahalemana. Raha tsy misy ny fandriampahalemana ahoana moa ny ahafahan'ny faritra anankiray na ny commune iray mandroso zava-dehibe ho anay na dia faritra sy commune zany ny fisian'izao fanatsarana ny fandriampahalemana zao aty amin'ny faritra aty amin'ny commune anankiefatra ihany koa ka dia raisina voninahitra sy anja lehibe ho anay zany. Avokatry ny fitiavana ny mpiarabelona no nanolorana ny fototra-afitrasa izay nandanimbola amin'ny karenina ho Dr Rakotomalala Edmond. Lavitra raha teo ny brigady ny Fandriana mendrika hisitraka fototra-afitrasa ireo komina efatra ambadiky Manangana. Anay dia anisany atao hoe lavitra tokoa zahay ary anisany atao hoe tany tena stratégique tanteraka satria mifanolobodorindrina amin'ny faritra Vakinankaratra zahay ary mifanolobodorindrina
indrindra amin'ny faritra Tsinanana ihany koa tsara dia tsara zany ny syntytobatry gendarmerie eto ity ka dia tsorina mazava amin'ireo fa tsy hoe tsy andra edimo io fa anty firenena ity. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny zoma 4 avril 2024 lasa teo teto Ambomafana commune Ambanivohitra Miarina Avaratra district-ny Fandriana ny brigade ny gendarmerie Pyrénéenne misy trano miisa 4 izay ahitana birao sy ireo trano fonena ny zandary hiasa eto an-toerana izay efa natolotra ny vahoaka avy hatrany. Nitarika ny fotoana moa ny ministre délégué mitsaha ny gendarmerie Pyrénéenne sy ny commande ny gendarmerie Pyrénéenne ireo manam-pahefanisa-tsokajiny nahitana lehibe ny district ny solotena ireo solombavam-bahoaka ireo talepatra ny ben'ny tanàna ary ireo vahoaka tonga marobe. Isany koa ny fanolorana medaly fankasitrahana ho an'ireo gendarme endrika sy ireo sivily niara-niasa tamin'izy ireo. Iray amin'ireo commune midadasika sy mivelatra ato anatin'ny district-ny Fandriana ny eto amin'ny commune Miarina Avaratra ahitana fokotany 720 maika ny fanamboaran-dalana satria potika tanteraka tsy ahafahana mifamezivezy sy mamoaka ny vokatra fa zava-dehibe ihany koa ny fahazahoana brigady hametrahana fandriam-pahalemana ho ny ben'ny tanàna Andry Menjanahary Samuel. Ara-pamena zany zao dia Miarina Avaratra Fandriana tena potika tanteraka tsy ahafahana taksinosy na atao hoe ray ara-mivezivezy misy marary na misy miteraka manao sarotra tena sarotra dia sarotra satria mila zahitsy ny lalana fefa tsy vita ny ny fandriam-pahalemana aloha azo atao hoe milamina ty na dia misy any ara ny alakotsy majinijinika zao moa zany dia sorana teredement na tia fotodrafitrasa ho avana mety izay atao amin'ny fokotany Ambomafana atao amin'ny commune Miarina Avaratra izay commune vidiko. Somarina risarisa teo aloha ny fandriam-pahalemana ho ireo olon-tsotra sendranay manampibetsaka azy ireo amin'ny famokarana ny fametrahana fandriam-pahalemana. Fandriam-pahalemana aloha amin'ny ankapobeny ohatran'ny somary marisarisa kely resaka halatromby taoko ao fa somary nangingina kely dia farafara be koko anay be dia be ty fahazahoana an'ity ary sorona be dia be le dokotera nahavita an'ity zavatra ty mahafinaritra be tena faly dia faly anay fampanosoana moa dia miakiny amin'le hoe fandriam-pahalemana raha ohatra ho mandry fahalemana ny tany dia azo atoka fandroso. Na tsy teo amin'ny renivohitry ny commune Miarina Avaratra aza nananganana ny fotodrafitrasa brigade ho an'ny gendarmerie Pyrénéenne fa teto Ambomafana dia zava-dehibe ny fahazahoana fotodrafitrasa toy izao izay hisy fiantraikan'ny vantana amin'ny fiainam-ponina andavanandro. Raha ny fanadihadiana hatrany amin'ny 100 isan-jato ireo olana vokatry ny ady tany aty amin'ny faritra Moromania izay miteraka tsy fandriam-pahalemana sy korontana indrindra eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Zava-dehibe ny fakana hevitra ety fotony ho fanatsarana ny fitantanana momba ny fananantany sy ny raharahantany ary ny trano fonenana ho ny taleparitra aty amin'ny Moromania. Io zany isika ety fotony dia mahalala hoe inona ny olana makasika ny fananantany sy ny trano fonenana ary ny raharahantany isika no ary alana ny sosikely zava-kentsika hoe tena hanatsarana ny fitantanana fanatsarana manaraka izany izay hevitra hoentintsika avy atenitsika avy ateo faritra izay hoe asizika izona. Samy afaka nandroso sosikevitra sy ny lazany zava-misy avokoa moa ireo mpandray anjara nandritra ny fakakevitra. Tahaka ny faritra rehetra manerana Madagasikara dia naharitra 2 andro ny 13 sy 14 avril lasa teo ny atrikasa fakakevitra makasika ny fananantany taty amin'ny faritra Moromania izay natao teto Ambositra renivohitry ny faritra.
tolotanana sy hitondra anjara biriky amin'ny fahamana ireo olana misy ao anatin'ny distrika ny Tomasina faharoa ireo manam-pahaizana sy mitazona ndraikitra ambony zanaky ny distrika ny fisian'ny olana maro sadria ny distrika ny Tomasina faharoa no antony anisan'izany ny olana amin'ny faratsiany lalana sy tetezana izay miteraka sakana amin'ny fampandrosoana noho ny tsy fafahana ireo vokatra avy any an-toerana mivoaka. Tsika mahita zany amin'izao fotoana zao dia mbola betsaka sy maro ny zavatra azo ambara makasika ny fampandrosoana ny Tamatave 2 io. Ny antony koa moa ankelan'izay misy ny devise na targetran'le fikambanana dia hoe valim-babiagna sy fampandrosoana. Izany hoe nampiana jaza ny ray aman-dreny avy amin'ny distrika Tamatave 2 ka tsy maintsy mamaly valim-babiagna ho any amin'ny fampandrosoana zay ireo cadre sy manam-pahaizana amin'io distrika Tamatave 2 io. Misy olana maromaro zany ao amin'ny distrika Tamatave 2 io izay miteraka sakana ho any amin'ny fampandrosoana ka izay dia vonina hitondra anome vahaolana fa ao anatin'ny distrika Tamatave 2 zay mba isian'izay fampandrosoana. Be da be ny olana misy ao ara tsy teny fotsiny amin'ny resaka ara ekonomika, ara sosialy, amin'ny environnement, raha tsy teny fotsiny lalana. Io dia tsy afenina amintsika rehetrarehetra fa dia ratsy ny lalana. Raha tsy laza fotsiny ato amin'ny lalana mankany Ambodirena Sambala. Vita iny ny pont Nosy be fa etsy andaniny misy olona tapaka indray ny pont Sandatra. Izany dia miteraka sakana amin'ny fampandrosoana ara ekonomika misy eo amin'ny district ary io distriktny Tamatave 2 amin'ny alalan'io Ambodirena sy ny mandeha Moriky Volegny dia betsaka ny vokatra tokony hivoaka amin'igny fa noho zay aratsy ny lalana zay dia lasa sakana ho an'ny fampandrosoana amin'ny distrikny Tamatave 2. Nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy 20 aprila lasa teo teto Tomasina ny fijoroan'ny fikambanan'ireo zanaky ny distrika ny Tomasina faharoa. Simba ny rivodosy agezany ny 520 sanjato ny tetikasa Volbe de Amont ao Tomasina faharoa anisan'izany ny lalana sy tetezana izay efa namboarina. Niemitra amin'ny enimbolana faharoa amin'ny taona 20 sy 20 ity ny fanomboany tetikasa amin'ny fomba ofisialy. Raha ny volana janoary na febroary lasa teo no seka nantetrana azy. Fanamboarana lalana vaovao mirefy 70 kilometatra izay tsy mandalo amin'ny lalana teo aloha intsony ary tetezana 20 metatra no anombona ny asa. Tetikasa Volbe de Amont izay amokatra herinaratra angovo azo avy amin'ny tohadrano 20 megawatt eto Tomasina. Ho an'ny fanamby amin'ity taona 2024 ity goavana ihany satria raha tsy resakitsika hoe mety niteraka fikorontanana tamin'ny fandaminana andreo asa izay efa nifaritana ny fandalovan'ny cyclone Gezany anisan'ny voamafy tamin'izany ihany koa izay hitan'ny Volbe na ny vahoaka na ny manodidina an'izany efa tsy atao makivy zany fa ny fanamby amin'ity taona ity moa zany dia araky ny fifanarahana sy ny fifandaminana amin'ny fitondram-panjakana malagasy dia ny anatanterahana ny fanomboan'ny asa fanaovandalana zany izay mifandraika mivantana amin'ny tetikasa Volbe amin'ny tapaky ny enimbolana faharoa amin'ny ity taona 2024 ity. Fanamby goavana zany izay fanamby izay iarana manatanteraka sy manatratra miaraka amin'ny fanjakana malagasy ary indrindra ihany koa moa zany miaraka amin'ny vahoakan'ny Tomasina sy ny vahoakan'ny Volbe. Fanamby faharoa dia ny fametrahana andreo fepetra rehetra izay voafaritra ao anatin'ny drafim-pitantanana zany na ny boky nandraikitry ny tetikasa na lafiny sosialy na lafiny tontolo iainana zany. Anisan'izany moa zany ny mahakasika ny resaka fananantany sy ny fanomanana amin'izany satria ao anatin'ny famaranana an'izany izay amin'izao fotoana izao izay eo ambany fitarihan'ny ministera ny fananantany sy ny ministera ny angovo sy ny ankoranafo izay ministera mpiainay. Anisan'ny
fanamby ihany koa izay ataonay amin'ity taona ity ary efa tratra moa zany izy tamin'iny herinandro lasa iny dia ny lancement ny appel d'offre ho an'ireo entreprise goavana izay ametraka an'ireo fotodrafitrasa zany. Nanao tatitra ny fizotra ny tetikasa volobede ny taona 2020 sy 2020 sy ny vinavina ny asa atao amin'ny taona 2020 sy 2020 ity tamin'ny mpanao gazety teto Toamasina ny tompon'andraikitra ny tetikasa ny zoma 14 aprila lasa teo. Hoentra ny sasy fepetra ho raisiny ampiarina amin'ireo mpamily tsy manaja ny lalàna amin'ny feny fifamoivoizana amin'ny fitaterana manomboka izao raha nambara ny sampana raha ny fitsarana fiarakodia sy ny fitaterana eto Toamasina. Voakasika izany ireo mpitondra fiara camion fa indrindra ireo mitondra ny conteneur amin'ny lalam-pirenena faharoa. Misy ny fisavana ireo fitaovana famantorana conteneur na twistlock eny an-dalana manomboka izao. Eo ihany koa ny fampiasana ireo jiro mazavabe eny amin'ny lalana izay tsy ara-dalàna. Hoisy ny fakana ny taratasy fahazoana alalana mamely fiara ho an'izay mpamily tsy manaja ny lalàna. Fampianana ny loza eny an-dalana noho tsy fitandreman'ireo mpamily no antony andraisan'ny fepetra. Dia antony dia mba anamafisana ny traikefa sy fanetanana ho an'ireo mpamily izay mampiasa ny lalana mba tsy hosian'ny lozam-pifamoivoizana. Ao anatin'izany dia nisy ny fampianarana tsy fampatsiahivana ny lalàna misy mikasika ny fifamoivoizana. Dia tao moa ny mikasika ny resaka fampiasana ny twistlock satria raha malala fa betsaka ireo fiara vaventy izay mivezivezy ato anatin'ny fahatry atsinanana noho ny fakana an'ilay entana ao amin'ny port. Dia nampianarina amin'ireo chauffeur ny antony mazava-dehibe ny fampiasana ny twistlock. Ankoatran'izany dia nisy koa ny fampianarana sy fampahalalana ny lalàna misy mikasika ny fampiasana jiro satria anisany mampisy lozam-pifamoivoizana koa ny fampiasana ireo jiro izay mahajambena indrindra amin'ny lalana pirenena faharoa iny. Dia ny farany moa dia nisy ny fampianarana sy fampahalalana ihany koa ireo antony rehetrarehetra mahatonga ny loza andray fepetra entitra izahay manomboka izao zany mikasika ny resaka tsy fanajana ny lalàna ny feny fifamoivoizana. Eo ihany koa ny tsy fivakiana loha ny fiara manao laisser-aller zany amin'ny entretien le fiarany dia tena entitra ny fepetra ho raisina ary mety miafara amin'ny fampidirana fourrière izany zavatra izany. Alohan'ny fampiarana ny lalàna dia nisy ny fanomezana fampifanana manokana ho an'ireo mpamily fiara camion sy ny tompon'ny fiara ary ireo filohana fikambanana mpitatitra teto Toamasina ny zoma 14 aprila lasa teo. Misedra olana amin'ny tsy fandriampahalemana ny ankamaroan'ny fokontany maro eto Fianaratsoa antony tsy fampiany jiro manazava ny elakelan-trano ka mitarika ny asaratsy ataon'ireo jolay raha ny fanazavana. Velonranaka izany ny fokontany Ambotakely sy ny fokontany hafa mandrafitra ny komina Ambonifotry Fianaratsoa. Manoloana izany nisy ny fanolorana jiro ho an'ny Siady 2020 izay teti-bola avy amin'ny fitondram-panjakana izay sahaniny sy olom-bam-bahoaka. Elakelan-trano izay tena atahorana amin'ny tsy fandriampahalemana izay efa nazahoana tatitra avy any amin'ireny sy fokontany ireny. Izay zany no priorisena voalohany aloha amin'ity andiany ity izay misy eo amin'ny 520 ao moa ny cobra izay voaparitaka eto amin'ny distrikty Fianaratsoa voalohany atao anatin'ny commune urbaine ny Fianaratsoa zany. Maromaro ny fokontany isitraka an'izany ary efa nahazo ny fakatoavana teny anivon'ny ny PRMP sy ny préfecture ny fomba ahafahana manatanteraka izany. Misy ny any Amandrendalana, misy ny any Mahazengy, misy ny any Talatamaty, misy ny any Tambobe, misy ny any Salava, misy ny any amin'ny faritra Masokely ao anatin'ny Salava ihany, misy ny any faritra Nakofafa, maromaro misy Ambatomena
tsy voatanisako daholo moa fa efa misy lista somary maromaro agny isitraka anatin'ny fisitrahana satria arakaraky ny fangatan'ireo sy fokotan'ireo ary tonga ny jiramary efa mametaka azy dia manontany sy manamarina miaraka amin'ireo assistant parlementaire hoe aiza le toerana tena ayahina sy tena maizina be. Napetaka teto amin'ny fokotany ampitakely ary mbola hitohany amin'ny fokotany hafa ny fametrahana jiro any vahoaka hisoroana amin'ny asa ratsy atao ny Jiolay. Mitaky hatrany ny ATF misy nifokana deperen'aingana mba tena ho amin'ny fanavaozan'ny rafitra tena izy mba tongavana any amin'ny Repoblika Fahadimy. Ny ainga tao anatin'ny tolona nitranga teto amin'ny firenena izy ireo ary mikery ny alelanelana ny fitondrana mijoro ankehitriny sy ny vahoaka raha ny fanazavana. Ny mampiavaka anay dia izaho ireo dia olona miainga tao anatin'ny tolona ary ihany koa dia voasolotena ireo mpitolona manerana ny faritany mpitarika amin'ny ampahany. Anisan'izany tena mijorojoro dia mpitaritola tao faritany toliana. Ohatran'izay ihany koa ny Antananarivo, Toamasina, Majunga rehetra Digo. Ny mampiavaka anay ihany koa dia mifametrahana an'izay le hoe sofina miaino sy vava miteny zay. Izany hoe tsy manohana be fahatany fa manohana ny fanavaozana amin'izay fanavaozana nieritreretin'ny tolona tokony hametrahana zay dia ny fanavaozana rafa. Ihany koa mametraka fa hoe tokony atao ny fanafanganana ny mampiavaka anay koa zay ny fitakiana fanafanganana ny concertation nationale mba tena ivoahany fanavaozana rafitra zay tena nitolomana mba tsy tarazoana ao anatin'ilay ataontsika hoe fisoloana toerana na hoe intérim ao anatin'izao fotoana izao fa mba hirosona ao anatin'izay le hoe fanavaozana zay hirosotsika any amin'ny Repoblika Fahadimy. Tsy vadika ho antoko politika ny ATF fa manohana trano ny fanavaozana ary miary ny fitondrana ankehitriny. Sarotra ny ivadian'ny ATF antoko politika satria misy firehana maro araka ny tena hoe plateforme ny ATF dikan'izany ao anatin'izao fanavaozana zao ihany ny ATF dia tonga ilay ataontsika hoe fidirana amin'ny Repoblika Fahadimy dia abalalaka mpikambana rehetrarehetra hanohana an'izay hotohanany fa amin'izao aloha dia miara-manohana ny tolontsika ary miara-manohana an'izay mitarika eo fanavaozana izay tonga ny famaranana dia malalaka ary raha ny toa raha ohatra ka resy lahatra izahay tafiaraka ao anatin'ilay izy raha hivondrona ka hanohana firehana anankiray na foto-kevitra anankiray aorianan'izay. Fa hatreto aloha dia mbola fanohanana ny fametrahana izay fanavaozana izay fiaraha-mientana amin'izay fanavaozana izay. Tafajoro eto Fianaratsoa ny herinandrasa teo ny biraon'ny ATF na ny antenimieran'ny tolona ho an'ny fanavaozana. Sy tsy fandriampahalemana ankehitriny ny atany eo ihany koa ny ady lova sy ny tsy fisorohatany tany amin'ny tompony raha ny fanazavana. Maro ihany koa ireo misedra olana amin'ny fananatany sy ireo tany mbola misoratra amin'ny kolon sy ny faritra izay efa maro ny mponina mipetraka eo raha eto Fianaratsoa. Tombony ho an'ny vahoaka indrindra ireo tantsaha izay mivelona amin'ny tany amin'ny alalan'ny fambolena sy ny fiompiana, ny fanantanterahany fitondram-panjakana, ny tifikaonan-doapatra, ny fananatany sy ny fahatsariana ny tany izay ahafahana miay ireo misedra olana manoloana n'izany ny solombavambahoaka Seda Ratsoelina. Tena zava-dehibe io ho an'ny vahoaka malagasy satria fantatritsika fa ny valopolo isan-jato ny vahoaka malagasy dia tantsaha mivelona sy miaina amin'ny tany. Zavatra tsapasita nefa bita be ny tany eny ambanivohitra eny Ambala eny izay efa tamin'ny dadabe fa io tany io tsy havita soratra amin'ny dadabe. Tena tsy havita soratra fa mbola tany mpanjakana. Fa ny mpiarabelona sy ny mpiaramonina eny mahalala fa ny dadabe rakoto io na andeha Torasoa amin'ny Berasoa tany io. Fa io tany io nefa tsy misoratra amindreo dia sahirana ny taranaka fanamandimby ao anatin'ny fifandovana. Izay dia ady lova. Lasa raikitra ilay ady lova dia ny ady lova io misy matetika voavahan'ny fokotany, voavahan'ny délégué d'arrondissement, voavahan'ny commune maire fa izay tsy voavaha dia iny ilay any amin'ny tribunal. Dia raha betsaka ny olana any amin'ny tribunal dia ady tany tena be dia be amin'izao fotoana izao. Dia izay olana izay tsara hidinana ifotony io ezaka efa ataon'ny domaine sy ny topo amin'izao fotoana izao io. Tena midiny ifotony mihitsy manamora sy mananefaka amin'ny fahafahan'ilay olona manantanteraka ny karatany na ny titra momban'ireny fananatany ireny. Ny tanjona ny fankakevitra dia hafantarana ny tena marary ny mponina rehetra raha nambarany talepatra ny fanatsariana ny tany sy ny raharahan-tany. Misy lohateny anankitelo no voizina eto dia ny resaka aménagement de territoire dia ny habitat et logement dia ny fahatelo farany foncier. Izy io zany dia akana ny hevitra ny mponina
anareo inana ny olana ny sedrainareo tao anatin'izay taona maro izay dia ina no sosokevitra hoentina hanatsarana eto zany tsy mbola misy hoe misy vahaolana hoentina ho antsirairay fa tena hoe mbola fakakevitra zany hoe vahaolana avy any amin'ny mponina zany avy any amin'ny isatsampana fikambanana isatsokajiny ny tanora hoe zao ny vahaolana ilainay amin'ity resaka fananantany ity. Notanterana andritry ny roa andro ny herinandro lasa teo teto amin'ny faritra Matsatra ambony ny atrikasa ny fikaonan-doam-paritra ity. Nio faratsarana rio faritra arovana an-dranomasina teo amin'ny fari-dranomasina Diana izay no antompisen'ireo fanorana fitaovana maro samihafa avy tamin'ny tahiram-bola iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana na ny GFCC AMP itony. Fanorana ofisialy ho fanatsarana sy ho fanamafisana hatrany ireo harena voajanahary an-dranomasina narahin'ny fifanaovantsony teo amin'ny conservation internationale mba amin'ny avy tao amin'ny AVTDD izao natao izao. Tena tanjona anatin'izy dia fanampiana ny ireo fokon'olona teatoerana izay mandray anjara amin'izany fitatanana maharitra ny harena voajanahary an-dranomasina zany mba ahafahan'zareo mitatana maharitra n'ireo harena voajanahary ireo ary misitraka ihany koa amin'izany fitatanana maharitra ny voajanahary an-dranomasina zany satria aza adino fa ny akabetsahan'ny ireo fokon'olona tia amin'ny faritra izay mamorotsiraka dia miaina amin'izany resaka tsono zany tena fotom-pivelomany ka dia ilaina tokoa ny fanampiana raha materialy ohatran'izao mba ahafahan'zareo mba hanampiana an'zareo amin'ny fitatanana maharitra ireo zay atsotsika hoe LMNA izy tsika na faritra an-dranomasina tatanina ity fotony dia zay no antom-pisin'izao fanorana materialy izay iarahana an'ireo mpisehatra teatoerana ao anatin'izany ny conservation internationale eo ihany koa ny association AVTDD ary ireo fanampian'ireo dia azo avy amin'ilay fanampian'zareo avy any ivelany na ilay hoe Fonds mondial pour l'environnement na chef izy tsika izay voasoritoerana eto amin'izao fotoana izao filotenan'zareo WWF izay any Washington. Nio fanatanterahana ny politika ny fitondram-panjakana eo amin'ny sehatra Marolafy ara-pampandosoana ho an'ny faritra Diana izay no nihevitra nandritra ny kabarin'ireo izay nifandimby ny teny nandritra ny fametrahana ofisialy ny lehiben'ny faritra Diana generaly Maravavy Louis Francio taty Antsiranana. No mafisin'ny lehiben'ny faritra Diana ny fanavaozana ny fitantanana ny ara-toekarena sy ny ara-sosialy mba amin'ny ara-tontolo iainana ary indrindra ny ara-pandriam-pahalemana izay antoky ny fampandrosoana misy aty amin'ny toerana avaratra Madagasikara. Hitanjotsika dia ny mba hitondra fampandrosoana tena hita maso ho an'ny vahoaka ka ezaka ny tenako mandritra ny fotoana izay ndolovana eto hitondra anjara biriky sanao araka izay tratry ny heriko ho amin'ny fampandrosoana ny faritra anatin'ny fanatsarana tanteraka ilalàna manankely izany. Koa noho izany atao raharam-pahamena ny fanovazana ny drafitra fampandrosoana ny faritra na ny PRD ka hoe ny tondrozotra mitaratalana antsika amin'ny fampandrosoana ara-toekarena ara-sosialy ary ara-tontolo iainana. Vozona izy io mba hifanaraka amin'ny politika kapiteny fanjakana na ny PGE tsy hamaritana mazava ireo raharam-pahamena ho an'ny faritra Diana. Tonga nametraka azy tao amin'ny bureau fiasany ny ministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana notrony ny ministry ny raharaham-bahiny sy ny ministry ny asa vaventy ary ny ministry ny indostria sy ny fampivelarana ny sehatra tsy miankina.
commune isan'ny mamokatra ary mamasa ny faritra vakana karatra iray manontolo sy manerana nosy amin'ny alalan'ireo vokatra maro samihafa ny eto amin'ny commune Tsapany Mahazo, distrika amin'ny Faratsio, faritra vakana karatra. Olana hatramin'izay faratsy ny lalana izay tena mampitaraina am-pon'ny ety atoerana. Manavesatra amin'ny fahasareana ny fitaterana amin'ny vokatra miakatra ny renivohitra izany sy ny fitondrana ireo mararo any amin'ny tobim-pahasalamana, indrindra rehefa fotoam-pahavaratra izay mahabe ny rotsakorana. Ho fanarenana izany dia anisan'ny fanamboaran-dalana izay nataony avy eo anivon'ny commune mba hanamaifanana amin'ny fahasareana an'ireo mponina ety atoerana. Ngeza be ho ana Tsapany Mahazo manokana ilay izy satria ho anay samy rery izany. Teo aloha izahay nitambatra tamin'ny commune hafa dia voasakana rehefa ratsy ny lalana ny anazy tsy vita ny anay vita fa amin'izao kosa izany dia anay samy rery ity izany moramora kokoa aminay izany izao. Ny mikarakara sy mikojakoja n'io lalana io izay izany no nitombony indray ngeza be izay nahatonga anay hoe alao ho safidiana. Manampy an'izay ihany koa akaiky izahay raha miala amin'io toerana Tsapany Mahazo be bozaka izany dia eo amin'ny 6 kilometatra mahery kely eo. Fa raha ho anay kosa izay mampifandray anay amin'ny fianomanana dia eo amin'ny 12 kilometatra. Izany hoe misy tombon-geza be ho anay izany ny fikojakojana sy ny fikarakarana moramora kokoa anay no mikarakara izay lalana izay. Tonga da nomety hahatsoroka ny fampitaovana sy ny lafiny ara-teknika amin'ny fanamboarana ity lalana izay mirefy 6 kilometatra ity ny avy eo anivon'ny faritra vakana karatra izay tarihy lehibe ny faritra. Ny faritra vakana karatra no miantoka ny fitaovana rehetra na ny engin izay entina hanatanterahana ny asa, fa ny eo anivon'ny commune indray no miantoka ny solika sy ny izay ento-manana rehetra ilaina amin'izany. Tantsoroka teknika ny avy eo amin'ny faritra vakana karatra, ny teknisiana amin'ny faritra sy ny conducteur izany no miasa ety amin'ny ety. Mbola misy commune hafa izany eto amin'ny Faratsio ao aorianany eto Tsapamahazo dia vita ny eto Faratsio dia mandeha Tanfotsy, vita ny distrika na Tanfotsy dia mandeha distrika Betafo dia mbola betsabetsaka ny programma ao aorianan'izay. Ao anatin'ny 2020 andro no fehim-potoana anatinirana ny asa fanamboarana ity lalana eto amin'ny commune Tsapany Mahazo ity raha ny fanazavana hatrany. Anisan'ny mampidi-doza ho an'ireo mpitrandraka volamena madinika ny fampiasana ireo vokatra simika toy ny mercure mandritra ny fitrandrahana. Ho fanarenana izany dia anisan'ny tetika asa iarahan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana ny vahinjavy sy ny banky fohibe Madagasikara mba hitsinjovana ireo mponina mitrandraka eny ifotony ary indrindra ny ampianana sy hanafoanana mihitsy ny fampiasana ireo vokatra simika. Tanjona amin'izao ny hanampiana ireo mpitrandraka volamena mba hampiasa fomba fiasa madio kokoa mba hitsinjovana ny fahasalamana ary hikajy ny tontolo iainana. Kasika ny fifanarana teo mampivody Madagasikara sy Namibia ary ny ministeran'ny tontolo iainana mikasika ny fanafoanana ny fampiasana mercure amin'ny fitrandrana volamena madinika sy artisanal. Ny tetikasa Planète Gold dia teraka tamin'ny fifanarana natao tamin'ny Minamata mikasika ny fanafoanana mercure ny fitrandrana volamena na ankoatr'izay eto Madagasikara. Io convention Minamata io dia soniavy Madagasikara ary isan'ny ekipa niara-niasa tamin'ny cordon ankehitriny tena mamora volan'izany. Ny fitrandrana volamena madinika sy artisanal eto Madagasikara ataontsika hoe arena mamono harena. Arena volamena saingy misy voka-drasa eo amin'ny tontolo iainana. Voasokajy ao anatin'ny fifanarana mikasika ny fahasalamana sy ny tontolo iainana koa ny convention de Minamata. Rehefa tsy salama ny tontolo iainana raha ho azy fa tsy salama koa ny tontolo iainana aminy fa indrindra isika olombelona. Karaha hitrandraka-arena isika nefa mamono antsika olombelona izay ilay arena mamono arena. Ka isaorana eto fahatongavan'ny ministry Tarenankibotany sy ny laurence stratégique fa hiara-iasa akaiky isika mba tsy ho tonga amin'izay hoe arena mamono arena izay ny fitrandrana volamena etsy an-drano ny banque centrale reto aby ny manana traikefa tsara hiara-iasa amintsika mba ho fitrandrana volamena madio tokony andraikitra ary sy fiantsaikana tsara mba mivoaka malagasy izany fitrandrana volamena
madinika sy artisanal izany. Misy ny fifanaovan-tsoniana atao minisitra ny harena kibon-tany sy ny loharan-karena stratejika sy ny minisitra ny tontolo iaina sy ny fampandrosoana lofain-jafy ary ny governoran'ny banky foibe nandritra izao fotoana izao mba ahafahana manatanteraka ny tetika azy.